Salut daholo nareo rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy. Resaka nisy copine nanontany ana hiresaka momba ny avortement. Momba ny fanalan-jaza et tout ça. Be de be ny olona contre an'io noho ny fivavahana noho ny tsisy noho ny zao rehetrarehetra zao. De je vais faire clairement anao resaka mazava tsara sika momba an'izay. Ny avortement zany de voarahany lalàna ao Madagasikara. Fa manina voarahany lalàna ao Madagasikara satria tsika mbola anatin'ny société judéo-chrétienne amin'le fomba mivavaka amin'ny vavaka de zay mahatonga antsika tsy mahazo manao avortement. Savay zany mélange amin'ny fivavahana zany ny zoan'ny vehivavy. Nefa fantatritsika tsara mihitsy fa ny fivavahana mampiembotra ny zoan'ny vehivavy comment dire ça? Ça veut réguler le droit de la femme. Comme dans les temps obscurs en fait. Donc ohatran'ny tamin'ny fotoana efa taloha be tany. Ny zavatra fantatritsika koa hoe fa manina ny tsy tianjareo hoe miavorta zany de mody ny tenenin-jareo hoe ny vehivavy zany tsy maintsy hoe manaja ny lehilahy, tsy maintsy hoe miondrika eo atrehan'ny lehilahy, tsy maintsy hoe manompo an'ny lehilahy, tsy maintsy hoe zao satria ny fomba fisainan'ny mpino chrétien sy ny mpino slamy sy rehetrarehetra de comment dire de façon patriarcale. Ny lehilahy zany no manjaka fa tsy ny vehivavy, ny vehivavy zany tsy manjaka. Nefa tsika africaine de eo amin'ny fitondrana africaine c'est différent. Hafa mihitsiny ny vehivavy manana ny maizy anazy ao anatin'ny société. Misy mpanjaka vehivavy any africaine, misy guerrière vehivavy any Afrika, misy ny rehetrarehetra ao Afrika. Nefa tsika tsy manana an'izay intsony fa fanatamitsika daholo zany rehefa tonga ny fivavahana chrétienne io, ny fivavahantsika n'Andriamanitra tsika, Andriamanitra ndrenanahary zanahary anankitelo. De io ny transposé n'zareo le Père, le Fils et le Saint-Esprit de nasany nanjavona ny vehivavy comme je disais. Donc zay mahatonga antsika coucou fille, coucou mon amour, cœur sur toi. Virandrianarso, cœur sur toi mon amour. Quelle amanzakele. Donc comme je disais, j'en étais où? Nous sommes dans une société atsika zany le société an'olona mpivavaka reny tena afangaro tao anatiny tao ny lalàna sy ny fivavahana. Zavatra tsy mety io afangaro ny lalàna sy ny fivavahana io. Il faut une grande séparation de l'église et de l'État. Nefa tsy ananatsika zay. De zay mahatonga ny avortement interdit en Madagascar. Zay no hitondrany zareo an'io foana hoe contre nature zao hoe nefa vatantsika vehivavy le izy. Raha ao anatin'ny fivavahana ny jerena de ny Lilith, c'est la femme, la première femme d'Adam, femme d'Adam voalohany indrindra no nanao avortement satria nitovy. Tanareo satria nitovy zo amin'ny Adam. Satria tsy nentin'ny leleny Adam fomba missionnaire satria Adam manne manompory sady tsy manaja vehivavy monsieur tay amina mano be. De tsy nety izy de niala tamin'ny jardin d'Éden. De nanontanian'Andriamanitra intelo izy hoe manina ianao raha miverina, manina ianao raha miverina manompo amin'ny vadinao. De ozy izy ny Lilita hoe fa ahoana fomba nopoko an'le Adam vendra tay iny? Izy raha mitovy amina samy namboarina mitovy zay roa, ko manina zany anompo anazy. Fa izy rehefa ohatra zao hoe te hiala tao amin'ny jardin d'Éden de men'Andriamanitra elatra. De rehefa men'Andriamanitra elatra Lilita de niala tamin'ny jardin d'Éden. De rehefa avy de nanontanian'Andriamanitra intelo izy fa manina raha tsy miverina amin'iny, zay ozy iny za tsy miverina amin'iny. De aloha niaraka mipetraka tamin'ny succubus sy mipetraka tamin'ny démon sy ny tariny teto nanjaka teto amin'ny tany teto. De rehefa avy eo de
de nalaina nalain'le Andriamanitra ny côte d'Adam. Anaovana ny Ève. Eritreretina zany hoe zay zany de le Ève zany rehefa aveo de nisipan'ny Lilith no nalefa le serpent lazaina serpent iny nisipan'ny Lilith no nalefany hoe tena nitany Ève hoe raha tianao nanana connaissance sy ny tariny de hoany ty pomme ty. Fa tsy resaka pomme fa sûr fa resaka fileleny io de atao nono de nanately la taimbo de coincé teto. Zay zany raha tianareo fantatra fa tsy resaka hoe serpent fa serpent dans le symbole raha nareo mijery ny symbole ny serpent ina symbole pharmacie symbole ny fahaizana fahasalamana connaissance sy ny sagesse. Ny serpent zany rehefa ohatra nareo mahita mifakaita amina serpent hoe par hasard de mila manatombo ny connaissance sy ny sagesse. Donc nisy na koa boile nono zay nanatela de zay no mahatonga anazy misy pomme d'Adam coincé eto ry fa inona rino everinareo fa inona rino everinareo fa inona le fandeha le zavatra tsika ny zavatra plus vieux au monde de le filelena. Zay raha ohatra nareo nahita zavatra plus vieux au monde io sady navita guerre io tary A3 tary no navita zavatra be de be de io resaka filelena io foana. Donc raha Adam de efa nanatelina de coincé teo le zavatra. Na tsika zao mbola nitady an'le pomme d'Adam pomme hoe pomme inona marina zany pomme de la connaissance zany de ajaranareo fa mahafantatra hoe inona le connaissance amenan'ny Adam sy Ève. Donc coucou tafita so coucou nareo de io zany io fivavahana io no entin'ny zareo tsy hanomezana ny zoany vehivavy hoe avorte. Ny avortement nefa tsy hoe le dernier rempart, c'est-à-dire efa tsy nahazo ninana pilule le olona, efa tsy nanisy andro le olona, efa tsy nanao kapote ny zareo rehefa nilele, zay ny zareo vao mandeha manao amin'iny avortement iny. Nefa iny de tsy omena zo atsika, tsika zany mivadatsika zany tsy atsika fa mivadatsika zany mbola appartenance an'ny lehilahy, mbola lehilahy zany no mitondra ny vatatsika. Nefa ny fiainanao Madagasikara enjana be. Misy mbola miteny asa mamonjy zazakely zao nananina na tayamany fornalika no fivavahany porony. Fa iny zazakely tao anaty kibiny tsy mbola zazakely fa mbola vao fœtus satria de quelques mois, de quelques semaines à jusqu'à 2 mois, 3 mois, c'est pas encore formé Donc tsy olombelona mihitsy le zavatra. Donc voilà. Pilule du lendemain, tsy azoko tiana koa de farany le olona de manao ina de manao avortement. Ao Madagasikara nefa ny éducation sexuelle lazana fa hoe éducation an'ny filelena nefa tsy resaka zay akory le izy fa resaka hoe éducation an'ny vehivavy sy ny lehilahy mba hiaro ny tenany rehefa sendra ny hoe tonga ny firaisana rehefa any aoriana any na hoe eo. Ny resaka éducation sexuelle ça commence même depuis l'âge de 4 à 3 ans hoe io vatanao io tsy maintsy arovanao io ny olona tsy maintsy mijery ny vatanao ianao ihany mahita ny vatanao zay mahatonga anao ampianarana mahandro rera maka dosy rera sy ny tariny. Donc ina le mileli donc coucou mini boss copie-coller. Donc ny olona manao jugement be de be hoe iny nanao avortement iny kely milely tsamy kely milely pour daholo raha mbola ao Madagasikara zavatra hitantsika hoe 12 taona ny ekipa be de be surtout any ambanivolo any de efa leleny zareo sasany koa misy manorana. Donc autant prévenir que guérir de modo le fivavahanareo amreo fivavahanareo mihitsy na raha tena kendana lika pour les pasteurs reny rehefa mahita an'le vehivavy kely vao formé vao 12 ans iny de fa hoe andaosika sindrianao iarahanao fotoam-pivavahana de alefa ary amin'ny anarimy raha manao fotoam-pivavahana amin'ny pasteur atao amin'ny pasterinina anga tsy leleny de le ray aman-dreny fataporony hoe ho andeha ho lele le pasteur ne le zaza.
fa tsisy mihetsika pory de revatra de rehefa voale de hoe indriny teo ketra de indriny teo makorela nefa ray aman-dreny-pory zao raha manosika anazy makany na pasteur io na mopere io de voilà je continue non moi zahako tena hoe pour ny avortement après il faut pas en abuser non plus raha ohatra nareo tena ana za aloha mi conseiller nareo hoe mihinana pilule conseiller nareo a rehefa mile de manaova kapoty conseiller nareo a rehefa mile de na de mihinana pilule raha de isaony andro so de ao am'le 14e jour ka bikina tapoka na kato hoe ny rovitra tapoka le kapoty na ohatrany zay aloha no conseillako voalohany indrindra de rehefa tena hoe tsy afa-manoatra mihitsiny zay vao mandeha manao avortement fa ataovy daholo ny éducation rehetrarehetra ny ao Madagasikara koa fantatsika fa ny sida efa be dia be ny olona voan'ny sida eritreretinareo tsara fa reo artiste pour rehetrarehetra reo ny akabeazany mpinana maka cocaïne sy héroïne fantatra nareo tsara rehefa à un moment donné reo tsy mahatsara tsy mahafantatra ny tena pour tsony fantatra tsika koa hoe ahoana nampitotona ny artiste sasany io resaka cocaïne sy io resaka héroïne io tsisy miteny raha nareo marika zako no miteny momba an'io de ngamany zay fotsiny tsisy olona hafa misamy resaka amin'io momba ny cocaïne sy héroïne io fantatra nareo tsara fa iny misy seringy ampiasainareo iny raha iny ny ampiasain'ny olona voan'ny sida de tratra koa nareo quoique le sida maintenant mahatsara anazy de tsy mifindra-tsonga ohatra hoe traité de nareo raha ohatra hoe voan'ny sida de makanaiza le plus tôt possible mihitsy hoe manaova dépistage le plus tôt possible de ataovy ny jerena hoe anina am'izay tsy mamindra ny aretinareo amin'ny olona nareo satria ny traitement am'izao tsy mampamindra aretina tsony coucou vola Alphonsine tamin'ny génération anay tena hoe isan'andro zay ao anatin'ny télé manao misy an'io campagne contre le sida io isan'andro io ao anatin'ny publicité alefa anatin'ny lavage de cerveau ka ny anay zao génération anay zay génération olona miprotégé be satria nahita ny ina mo fandripahan'ny sida tamin'ny génération amboninay azonareo de zay mahatonga anay miprotégé be amin'ny tenanay de ny zavatra hitanay koa ny amin'ny génération anay misy ray aman-dreny sy niteny hoe voan'ny sida fa nefa namindra anazy tamin'ny zanany de ny zanany manao traitement fa tsy fantatry ny zanany hoe kevy traitement ana sida donc ny sida zany afaka miaina tsara aminy ianao fa ny problème mila manambola ianao manao traitement anao ka Madagasikara tsisy manambola fa tsika raha stomy andratra any amin'ny atao manine many mihitsiny tanao tsara fa le téléphérique atao ampatonga any Ambatobe ho amin'ny mpanakarena foana i-éviter mpanakarena embouteillage i-éviter mpianatry anina embouteillage de nenazy foana zany ny aloha ny anterehany daholo ny anterehany zany ny anterehany zanaka mpanakarena ao Madagasikara zanaka karana vazaha sinoa no ina moa tiako tenenina no atao ambony donc zay donc anjaratsika no mijery fa moi je suis pour l'avortement de misy na de za quoi raha pour l'avortement je considère toujours que c'est le dernier rempart rehefa tena hoe ny farany indrindra hoe tsisy possibilité mihitsiny faut manaova avortement ty koa mais il faut que ce soit un choix il faut que safiditsika le izy tadiko ty io resaka planning familial io zany resaka hoe contrôle de naissance io no entiny vazako io anapotehana ny société africaine anapotehana ny africaine anapotehana ny américain ny noir américain zay no nitondran'ny olona namboatra ny planning familial voalohany izy ireo de olona raciste mba tsy tombony africaine be dia be amin'ny tany satria ny zareo ny aty andafy efa société vieillissante
efa tsy miteraka atsony zareo a efa